manantena zao fa iparitaka ity vidéo ty mba hahazo 200 partage satria tiako mba voavonjy daholo ny vahoaka malagasy satria tsy tiako iverina ny kana resaka problème tany amin'ny hôpitaly resaka anesthésie ohatran'ireny. Miarahaba tsika rehetra nisy fa salama tsara daholo. Ny hevitra zao tsy hoe ny hevitra fa misy hafatro mahakasika ilay tranga niseho teny amin'ny hôpitaly HJR. Rehefa namaky commentaire ny tenako dia tena malahelo ny tenako satria commentaire négatif 90% angambany ny commentaire hita mahakasika ny mpitsabo mampalahelo izany zavatra izany. Dia teny amintsika vahoaka zao hoe tsy ny mpitsabo rehetrarehetra manana toetra ohatran'izany. Tsy ny mpitsabo rehetrarehetra. Za tsy andeha hiara ny mpitsabo fa matoa misy ny zavatra zany, misy ny commentaire négatif dia midiky zany fa zavatra tsikaritra sy tsapanareo inona nivon'ny toeram-pitsaboana sasany izany zavatra izany. Fa hoy zao hoe tsy ny mpitsabo rehetrarehetra manana toetra izany ka mba esotany anatsika ihany image ratsy ho an'izay mpitsabo izay. Dia manantena zao fa ny mpitsabo voakasika an'izay zavatra izay mba hanova famindra eny dia mba hanatsara trano ny fomba fiasa sy ny tontolon'ny fitsaboana izay. Dia ho an'ireo mpitsabo izay efa manao ny asa miaraka ny tokony ho izy dia ankahirizina sy aporisihina hatrany hanohy an'izay zavatra izay. Verenako ilay tranga teny amin'ny HJR. Tsy teny zao hoe iza ny diso ilay tompon'andraikitra mandray an'zareo ve sa ilay fianakaviany marary, ilay fianakaviany maty. Tsy hiteny za satria zaho tsy nanatry maso. Tsy nanatry maso teny ny tenako dia tsy afaka hiteny an'izay zavatra izay. Fa misy havatra tiako ampitaina amintsika fotsiny hoe zao ny hafatro hoe rehefa manontany ny mpitsabo dia aoka itsika tsy zavatra fenina na dia kely aza. Teneno. Tsy hoe koa rehefa manontany ny mpitsabo dia tsy hanome zavatra anao satria matetika antsika manana an'izay réflexe zay hoe misy zavatra fenitsika mpitsabo rehefa misy zavatra tiantsika ho azo faran'izay aingana kanefa mety hiteraka loza izany zavatra izany. Satria raha interview iny mantsy somary mampisy doty anakely hoe moa ve tena talohan'ilay intervention misy ny fianakaviany marary ny teny hoe ninona poto-mofo ange io hoe sa taoriny. Satria mantsy izy le niteny hoe ka poto-mofo fotsiny ange dia hiteraka an'izany zavatra zany ve poto-mofo fotsiny. Ohatrany hoe rehefa nisy zany le complication zay zao niteny ka poto-mofo fotsiny ange no hoan'io hoe. Dia zay zavatra zay tsy avako mitsara hoe iza ny diso ilay tompon'andraikitra tamin'ny fitsaboana ve sa ny fianakaviany maty. Diso ny tompon'andraikitra ny fitsaboana raha toka tonga tany amin'ny hôpitaly rehefa nanao fanadiadinana zareo ka nilaza ilay ray aman-drenin'ny zazakely hoe any hinana tapaka mofo izy io ka mbola nataon'zareo anesthésie générale izy dia zay no fahadisoany. Fa raha ohatra ka hoe tsy niteny zareo fa rehefa nisy ilay complication dia zay amin'izay zareo ohatra nantany zareo fa nihinana sakafo io zaza io dia raha matoana maly hoe ka poto-mofo fotsiny ange no hoan'io hoe. Dia amin'izay fotoana zay ilay fianakaviana no diso raha toka nanontany ilay tompon'andraikitry ny fahasalamana talohany nanao intervention fa tsy nilaza marina ny fianakaviany maty. Fa tsara levenina ny maty ingany mba tsy hisy tsony ka ohatran'izany dia manentana trany ny tsirairay mahasamu responsable na ny marary fianakaviany marary na ny mpitsabo indrindrandrindra mba hiarovana ny zavatra toy izao satria lasa ratsy ny imazy ny mpitsabo. Dia averiko foana fa tsy ny mpitsabo rehetrarehetra no ratsy araka ny fieritreretantsika fa misy mpitsabo tena manao ny asa miaraka ny tokony izy dia mino za fa ireny mpitsabo izay ataontsika hoe nanafitohana antsika reny mba hiezaka foana an'zareo hanatsara an'izay lafy ny fitsaboana tsy fitondrantenan'izay fa tsy hidirako lalina ilay izy. Fa zao ny hafatro tiako ampitaina amintsika rehetrarehetra zany mba hisoroana ny ka tsangan-javatra toy iny. Dia leo mba hampahafantariko tsika aleo ampianariko zany tsika hoe inona ny tokony atao, inona ny fitondrantena tokony hananantsika zany rehefa
andeha hiditra bloc opératoire atsika ka hatao anesthésie générale izay. Rehefa atao anesthésie générale itsika dia tsy mahazo mihinana sakafo na tsy mahazo mihinana inona zany na misotro rano, tsy azo atao satria maninona, satria rehefa sous anesthésie générale itsika dia mijanona ny digestion. La digestion zany mijanona le fandevonan-kanina ary ny réflexe de la toux disparaît. Hoe lasa koa ny réflexe de la toux le mampikoakatsika iny. Or c'est ce réflexe de la toux là qui empêche les aliments d'aller dans les poumons en cas de vomissement et donc permet d'éviter un étouffement. Zany hoe ilay inhalation, inana étouffement, lay obstruction ny voie respiratoire atsika. Ka iny réflexe de la toux iny no miaro ny sakafo iny mba tsy akany amin'ny avokavoka rehefa sendra mandoa itsika. Zay ny antony hoe tsy azo ataony mihinana sakafo satria mijanona ny vavony ary manjavona ny réflexe de la toux. Zay ny antony. Tsy fantatro na azotsika fa zay azavaiko amintsika toy izay le izy. De rehefa tratran'ny inhalation zay matsitsika de lasa sempotra teraka complication le izy. De lasa teraka fahafatezana satria resaka étouffement zany tena hoe urgent be zany, mila vonjy faran'izay haingana satria lay respiration, lay oxygénation ny son rehetrarehetra voa mifo sy ny sisa lasa hijanona. Inona ny zavatra tsy azo hohanina ireo de sakafo, mazava ho azy sakafo sy zava-pisotro. Tsy mahazo mihinana an'ireny tsika rehefa hodidina, rehefa hiditra bloc, rehefa atao anesthésie générale. Ka raha mihinana antsika dia mila miteny amin'ny tsabo hoe mihinana an'izao mba ahafahana mireprogrammer ny opération anao. Zay le izy. Mila miteny tsika. Tsy azo atao ihany koa ny foka sigara satria maninona? Satria ny fifohana sigara dia mampidina ny oxygénation ny rà ka miteraka risque infectieux ny zavatra iny ary teraka problème respiratoire sy cardiaque ihany koa. Ka mila fadina ny foka sigara alohany atao anesthésie générale. Fa dio ihany koa ny mitsakotsako siligoma. Mitsakotsako siligoma satria ny siligoma dia miteraka ivy saliva be dia be ary mampitombo ny liquide ao anatin'ny vavonitsika. Kanefa rehefa atao anesthésie générale atsika dia mijanona ny vavony, mijanona ny digestion, ny réflexe de la toux disparaît dia lasa hiteraka étouffement iny zavatra iny satria tsy afaka hiaro ny sakafo na ny liquide tsy akany amin'ny avokavoka itsika rehefa mandoa. Zay ny antony. De adiny firy mialohan'ilay anesthésie générale itsika ny tsy tokony hisakafo reo, tsy tokony hisotro zavatra reo. Aleo tonga dia taoko hoe ny rano afaka sotroana zao hoe non, tsy teny an'izany zao fa leo dia hoe adiny 9 ka hatramin'ny adiny 20 tsy mahazo mihinana sakafo tsika 6 à 8 heures alohany hiditra bloc na atao anesthésie générale zay tsy mahazo misakafo. Zay le izy. Tsy mahazo misakafo, tsy mahazo misotro rano, tsy mahazo mifoka sigara, tsy mahazo mihinana siligoma. Ka mino za fa misy zavatra afaka andraisina tanatin'ity vidéo ty. Manantena za fa hiparitaka ity vidéo ty mba hahazo 200 partage satria tiako mba voavonjy daholo ny vahoaka malagasy satria tsy tiako iverina ny kana resaka problème tany amin'ny hôpitaly resaka anesthésie ohatran'ireny satria mampalahelo ny masiny mpitsabo tsy fantatra intsony zay mahazo azy ny
ray aman-dreny ny fianakaviany maty mampalahelo de aliomba ampahafantarina atsika le zavatra mba hahafahantsika ihany koa manao ny zavatra tokony ataontsika rehefa sendranoka toy irentsika mirasoa de samidin'Andriamanitra.